Isan'ny antoka ahafahana manome tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao an'ny rehetra ny fampitaovana ireo tobi-pahasalamana, fa eo ihany koa ny fiarovana ireo mpiasan'ny fahasalamana. Noho izany dia nanolotra fitaovam-pitsaboana sy fitaovana ahafahana miaro ireo mpiasan'ny fahasalamana ny UNFPA sy ny gouvernemanta japonais. Ary notsonjaraina tamin'ny faritra 5 manerana ny Madagasikara dia ny faritra loatra mangoro, Analamanga, Atsimo andrefana, Androy, Antsinanana, Betsiboka, Boeny, Sofia, Diana, Sava, Otmatsiatra, Iorombe, Vakinakaratra, Vadivavy Fitovinany ary Menabe izany fitaovana izany. Ao anatin'ny fomba fiasa izay taken'Andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka ny professeur Rakotovahanitrala Jean-Louis amin'ireo mpiara-miasa aminy eto anivon'ny Ministera ny Fahasalamam-bahoaka ny fidinana ifotony. Ny cellule de coordination du projet UNFPA izay ratsana iray anivon'ny sekretariat généraly no nitarika ny fidinana ifotony nanatra ireo fitaovana ireo teny amin'ireo CSB, CHRD, CHRR ary SDSP rehetra izay nisitraka izao fampitaovana izao. Toy ny tao Masobe, commune iray ao amin'ny faritra Matsiatra Ambony, ny tao Ivobe sy Akora, district ao amin'ny faritra Iorombe, ny teo anivon'ny CHU Toliara, faritra Atsimo andrefana, ny tao Ambovombe, faritra Androy. Nankasitraka tanteraka izao fiatsika fidinana ifotony izao ireo mpiasan'ny fahasalamana satria dia azo antoka tanteraka fa ireo mpisitraka amin'ny vatana ireo fitaovana ireo nandray azy. Naneho ny fankasitrahany ny amin'ny fampitaovana azy ireo ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra ary nylaza fa izao fampitaovana izao dia hanampibetsaka azy ireo amin'ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana tsara kalitao ho an'ny vahoaka araka ny velondrano fahadimy naperaky ny filoham-pirenena. Mandray amin'izao fitaovana sy fanafody ary ny fiarovana amin'ny fahasalaman'ny mpiasa izay tonga eto amin'ny CHU sy fotoana izao. Misaotra ny fitondram-panjakana indrindraindrindra ny avy ministera sy ny mpiara-miombonantoka dia ny UNFPA izany dia zahay vonona ny ampiasa ireo fitaovana ireo ho fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra misy anay. Ny voalohany dia fisaorana ny fitondram-panjakana ary fisaorana ny Andriamatoa Minisitra izay nanome an'ireto entana izay entina arovana amin'ny aretsin'ny coronavirus. Ary manampy dia manampy ny hôpitalin'ny Ranohira hoentina miaro indrindra ny personnel izay miaro ho an'ny mba tsy ho tratran'izay retina izay mifandraisana tagnana ny coronavirus. Ary mankasitraka koa ny mpiara-miombonantoka amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana. Saorana ny Ministeran'ny Fahasalamana nanomenay nireo fitaovana ireo satria izahay ity dia vitsy ny fotoana fahazahoanay fitaovana. Izay mahatonga anay misaotra betsaka ny Ministeran'ny Fahasalamana. Misaotra indrindra ny Ministeran'ny Fahasalamana nanomenay n'ireto zavatra reto. Fa zahay zany hatramin'izay dia somary sahirakirana ihany mihitsy satria tsy ampy ny fitaovana entinay miasa satria zahay manko dia miany amin'ny CSB, zahay eto 22 CSB dia somary sahirana mihitsy zahay zany amin'ny fiarovana. Dia mino sy matory zany zahay fa afaka hiady tsara amin'ny Covid-19 zahay eto amin'ilay SDSP ny hiosy. Mandro zany vao nahazo an'izy eto anatin'ny taona maromaro tsika fa elaela zany tsy nahazo anina. Dia ny azo ambara zany dia misaorana amin'ny finiapy aloha voalohany indrindra dia misaotra amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana koa mahita ny CSB dia ampanety na hay hoe ay any misy CSB tokony azo anjara. Misaotra betsaka amin'ny fahatongavan'ny entana, misaotra betsaka ianareo koa ny tonga aty ambanivohitra be aty. Misaotra tamin'ny fanomezana fa zava-dehibe ho anay zany fitaovana tonga aty aminay zany mba hanatsarana ny resaka fahasalamana dia misaotra be vaky. Voalohany indrindra aloha dia misaotra ny mpitondra fanjakana indrindra fa amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Santé fa na dia hita aza fa azo lazaina fa hoe toerana mitokana-monina Bezaha tsy dia manaraka loatra ny lalam-pirenena fahaforo iny fa mbola mihodadala dia tsy diso anjara zahay aty Bezaha zany amin'ny resaka fanampiana eo. Dia misaotra betsaka ny any Ministeran'ny Fahasalamana indrindra ihany koa misaotra manokana ireo mpiara-miombonantoka izay nanome anay an'ireto entana ireto. Faly dia faly tokoa ny fonay nandray azy ireto satria tena ilainay amin'ny asanay izy ary ihany koa tena ilainay amin'ny zavatra iainanay aty andavanandro noho ny aretina izay miparitaka indrindra aty amin'ny faritany Fianarantsoa. Azo antoka raha ankehitriny
fa hiatsara hatrany ny fandraisana tahan'ireo vehivavy atrika fiterana eny amin'ireo tobim-pahasalamana izay nisitraka ireo fampitaovana ireo. Ireo izay nahazo moto kosa dia afaka hanatona ireo vahoaka eo amin'ny farim-piadidiany. Dia donc raha misy an'ity dia ho tsatsa zay any amin'izao ny enclave zay. Vahaolana ho anay mihitsy zany fahazoana zay moto zao mba ahafahan'ny ekipa zany manantanteraka an'ireny activité foraine na stratégie avancée reny. Dia amin'izao zany rehefa nahazo moto ity dia mametoko zany zay fa hiezaka hanatona bebe kokoa andro zareo zany hoe tsy mila misahirana tsondro zareo raha lavitra ny hôpitaly fa afaka manantena fa ho atonona manokana any resaka fanaovana CPN na fanaovana vaccine fanaovana DF. Isan'ny tombony iray azo avy amin'ny fidiana ifotony ny fahafantarana zava-misy marina sy ny etaetan'ireo eny ifotony. Koa dia nanaroatra ny fandalovan'ireo ekipa tany an-toerana ireo mpiasan'ny fahasalamana mba hanehoan'izy ireo izay mba etaetany. Ny rarinay zany amin'ireo any amin'ny avy any ambony avy any amin'ny ministera sy ireo mpiara-nombonantoka mba hitovy izao fiaraha-miasa zao satria vao sambany izahay ety Masobe mba misy mpijery isaorana ianareo be dia be ny avy any ambony fa rarinay mba ho tohizana ane zao ny contact ny FPI ato miasa ato amin'ny CSB dinampanino zany tsy nahazo an'ity fitaovana ity ka zay angamba no angatahanay amin'ny ministera sy anareo mpamatsy vola satria anarany fotsiny hoe chef de commune izy fa ny toerana ny asany dia any amin'ny 90 km 30 à 80 km miala amin'ny chef-lieu ny CSB ka mba mangataka aminareo zany mba hisiny fahatelony ho an'ny CSB dinampanino.